Hello guys, androany a dia fijoroana vavolombelona no ataoko. 3 volana sahady izay a no nandeha nitsapo tena ny ivelany ny vadiko. Izany hoe tamin'ny 10 septembre 2024 teo izy a no nandeha nakany ivelany hotsaboana ny lymphome de Hodgkin na hoe cancer des ganglions. Ny antony hijoroako vavolombelona androany dia satria tena mafy ny zavatra nolalovanay nandritra an'izay volana vitsivitsy teo izay. Juste tao aoriana kelin'ny mariagenay dia tsy maintsy nandeha, tsy maintsy misara toerana aloha satria noho ny antony maro samihafa izay tsy mbola ahafahanay miaraka dia tsy maintsy natrehana sy ny zavatra ny tena herinay tamin'izany nefany dia tsy inona tsy akory fa ny vavaka. Ary raha ny vavaka ako nandritra an'ireny fotoana ireny dia nanao voady mihitsy, fa raha misy ny fahasitranana, raha sitrak'Andriamanitra ny hanome anay an'izany fahasitranana izany dia nanao voady aho fa tsy maintsy ho zaraiko. Izany vaovao mahafaly izany. Dia izay ny hijoroako vavolombelona androany satria tsy maintsy zaraiko ny vaovao mahafaly. 3 volana aty aoriana omaly 5 décembre, lakamisy 5 décembre 2024 nanao visite vaovao dodo, nivaly ny analyse ny vaovao, nivaly ny scanner ny farany. Raha teo aloha izy dia 15 cm ny habean'ny ganglion izay naniry sy aktiva tao anatin'ny vatany. Izay ny ngeza indrindrany, fa ankoatran'ireo ganglion maro samihafa miparitaka teny amin'ny vatany, 15 cm, 7 mm sisa, 7 mm, izany hoe latsaky ny 1 cm io ganglion io amin'izao, ary tsy aktifa intsony, tsy aktifa intsony, tsy aktifa intsony io ganglion io. Izany hoe tsy manana inflammation intsony izy, tsisy infection intsony, azo lazaina izy fa sitrana. Mety tsy miteny amin'ny olona izany zavatra teneniko eto izany chiffre, données, caractère, tsy fantatro mety tsy misy dikany amin'ny olona izany zavatra any, fa ho anay niaina an'ilay izy tato nandritra an'izay herinandro maromaro izay, nandritry ny andro maromaro izay dia tena zavatra ngeza be ho anay izany. Tena hoe c'est un miracle. Fahasoavana, c'est un miracle. Dia ahoana mihitsy moa tsy zarako an'izany zavatra izany, satria izay mihitsy koa no efa nanaovako voady isan'andro. Ny tiako zaraina amintsika dia ny hoe tena mafy ny olona tianao eto an-tany no manana tsy fahasalamana, no ahianao ny amin'ny fanohizanao fiainana miaraka aminazy. Fantatrao fa tsy ianao mandidy, fantatrao fa tsy ianao manapaka, fa nefany dia nisy fahagagana atolotr'Andriamanitra anao. Raha izaho manokana tsy ilay atao antsoina hoe kristianina modely angambany ve, tsy natsapany tenako kristianina modely angambany ve, tsy ilay mandeha any am-piangonana isan'andro, tsy ilay manana ny W amin'ny anaran'ny fianakaviako ao am-piangonana na hoe tsy haiko hoe hitanareo tsy
tsy izay fa kosa manana fotoana isan'andro zahay tato an-trano hoentina hivavahana hiterahana an'Andriamanitra. Tsy hamerina hitamberina eto akory ny ako ny ohatry ny ahoana ny hasarotan'izany zavatra izany. Inona ny tahotra, inona ny stress isan'andro, inona ny fanontaniana sy ny eritreritra ratsy rehetrarehetra mandalo ao anatin'ny sainao mandritra izany fotoana izany. Zavatra tsy fantatro ilay izy, manontany teny ianao hoe fa maninona arany aho no mbola miaina an'izany ianao, maninona no mbola miatrika an'izany ianao izao. Rehefa tena mieritreritra ny zavatra nitranga nandritra n'izay 3 volana izay akony a, dia tsapako a le fiantsoan'Andriamanitra. Ary tena mivaliana ny vavaka nataoko, valiana ny vavaka nataonay isan'andro. Satria taloha tsy nanao an'izany a. Efa betsaka ihany ny zavatra niainako taloha. Indraindray adiniko ny mivavaka, indraindray adiniko ny tsy haiko la prière en couple. Tsy zavatra fataoko izany. Nefa izay sy dodo tamin'ity dia tsy niraty na andro iray arany hoe adino ny mivavaka aloha matory, ary tena mivavaka amin'ny fo, miresaka amin'Andriamanitra, manankina amin'ny Andriamanitra io hoe tena hoe ianao ny tompon'ny zavatra rehetra, raha sitraka ao dia tanterao. Dia nitanterahana ilay izy. Dia androany aho tia hanome hery, tia haka hery an'izay olona mety mandalo fotoan-tsarotra na miendrika toy inona na miendrika toy inona, tsy voatery ho aretina izany a. Ny anahako angambany izay hoe anisan'ny zavatra sarotra indrindra ny eo amin'ny fiainana izany hoe miatrika aretina izany, fa tena mamaly vavaka Andriamanitra, tena mamaly vavaka izy. Na any amin'ny fotoana le eritreretinao mangingina, tsy hitanao izay ohatran'ny hoe tsy dia misy dikany, tsisy ninina azonao atao, ka tsisy ninina azonao atao, fa izy manao foana, izy manao anazy, tsy ianao, tsy ny herinao, tsy ny fahaizanao, tsy ny harenanao, tsy ny tsinona, fa izy. Maka hery atsika izay mandalo fotoan-tsarotra, mahay reza, fa tena mamaly vavaka io Andriamanitra io. Toy izy mivavaka amin'ny fo, fa tena mihaino, ary Andriamanitra fagagana io Andriamanitra io. Io Andriamanitra Jehovah Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina io dia mihaino vavaka. Rary soa antsika rehetra.